Tojoiany no fidina ravalomana atsika Tojoiany no fidina miarabantsika rehetra ny tokantranao ny tompolasy tompokivavy tonga soa atao anatin'izao fandarana manokana arahantsika amin'ny fahita lavitra izao amin'ity alina ity dia kandida no vahintsika fa miaraka amiko ao anatin'izany ny mpanao gazety Manoa Iarivonarivo miarahaba ny Manoa atao anatin'izao fandarana manokana izao i Manoa moa dia mpanao gazety amin'ny fahita lavitra rahavavy ny TV Record. Miarahaba Manoa. Miarahaba ny Diamondra, miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana amin'ity alina ity dia manasantsika anaraka hatramin'ny farany an'izay fandaharana izay araka ny fanambaran'ny Diamondra teo candidat ho ben'ny tanàna atao amin'ny commune Antananarivo renivohitra no vahin'ny fandaharana amin'ity alina ity. Tsy iza moa zany fa ny laharana fahaefatra Andriamatoa Totsiravalymanana miarabanao ihany koa tonga soa atao anatin'izao fandaharana manokana izao. Fahasalamana miarabanareo miravavy ary miarabantsika rehetrarehetra mpijery ihany koa miaraba vahoaka Antananarivo afaka miaraba koa ny malagasy rehetra izay any ivelany ihany sy ny any amin'ny faritra rehetra any izay manaraka an'izao fandaharana izao faly mifankahita amintsika rehetrarehetra. Araka ny nambara teo moa ngamba Manoa voalohany ho antsika mandray an'izany hoe ny fantatra foana moa izany teo amin'ny tontolo politika dia ny dadanao Andriamatoa Marc Ravalomanana ankehitriny kosa dia ianao no miaraka mijoro aminay misaotra anao nanaiky nasainay tato anatin'izao fandaharana manokana izao hiditra tanterakitsika ao anatin'ny hoe fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna ho Antananarivo renivohitra moa izany dia fifidianana munisipaly no tanterahantsika amin'ny alarobia ho avy izao izany hoe afaka 3 andro izany hiatrehantsika n'izay fifidianana izay afaka ray andro ihany koa dia mifarana ny fampielezan-kevitra tao anatin'ireo hoe 220 andro izay nomena ny candidat nanatanterahana n'izay fampielezan-kevitra izay nandresen-dahatra ny mpifidy isan'ireo hoe hita ny hidina teny an-kianja teny foana Andriamatoa Totsiravalymanana fanontaniana voalohany izay ho apetraka aminao ngamba dia hoe nanao ahoana aloha ny fahitanao Antananarivo tao anatin'izay fotoana nidinanao ny fanerasera tamin'ny vahoaka izay. Voalohany indrindra aloha dia te-raba manokana ny vahoaka Antananarivo na vita ny ainao anatin'izao fahantrana lalina tena fahantrana mipakatra any amin'ny taolana ary ngamba mbola malala fomba ary ngamba fiteny an'izany fa tsy mbola nahita zavatra mahantra ohatr'izany hatr'izay ny ainao tena mampalahelo mahazo ny vahoaka ary mbola mitsikitsiky andry zareo miteny an'ilay izy na miarabanao ary izy mbola mitsikitsiky fa zany fahantrana zany dia tsisy teny ahafahana miteny azy tsony fa tsy mendrika maha olombelona tsony indrindra fa amin'izao taonjato fa tsika zao fa hiditra 2025 dia mbola ohatr'izao ihany ny fahantrantsika mbola tsy ela akory zao voandro amaraina ny resaka tamin'ireo communauté internationale dia nyresaka anazy momba ny fahantrana eto Antananarivo ny resahako ny ivelana Antananarivo zany mbola mety lozana zany dia mbola mahantra noho ny Afghanistan zany tsika zany amin'izao firenena miady zany ary firenena ohatrany hoe firenena illégal zany amin'izao fotoana izao dia tsika tena mbola mahantra noho izany zany hoe tsika zany zao voalohany amin'ny fahantrana tena voalohany mihitsy tsika. Tamin'ireo fidinana ifotony izay nataonao nahita fotodrafitrasa simby ianao nahita ny fako nanao ny fahitanao an'izay mbola azo arenina ihany ve manana vina efa mipetrapetraka ve ny candidat larana faefatra Totsiravalymanana amin'izay fanarenana n'Antananarivo izay raha izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao tompoko. Tamin'ny voalohany nalahelo nahita an'ilay izy fa avy eo kosa nahita an'ilay raha miteny vazaha izy zany hoe gravité de la situation tezitra amin'izay kosa hoe tsirarina tena tsirarina hoe vahoaka n'Antananarivo ny apetraka ohatran'izao tena zao tena mampiseho mihitsy hoe mipitondra eto amintsika tsy tia ny vahoaka ao anatiny tsy mahita fitiavana amin'izao mihitsy tsy mahita fitiavana ao anatin'izao tatatra izao tsy nanao an'ilay fijerena fahasalamana zao zay ny akamaroan'ilay aretina mahazo ny olona rehetra dia abazina loto daholo satria tena mahaloto raha ohatra izany ka hoe tsy diplomatika ilay terme ampiasaina dia tena hoe foretra zay zany le iainana zay le teny iainana dia nefa zay ny andavanandro sady mampatahotra le izy maloto no kivy ny olona tsisy pia
ohatran'ireny kamboto velondray aman-dreny reny malagasy amin'izao tsika miresaka zao tena mampalahelo a dia le mpitondra koa zay ray tonga ao amin'le fitondrana ratsy fanahy daholo zay ray tonga ao ratsy fanahy atao fampitahorana mihitsy le fitondrana zany amin'izao rehefa tonga mpitondra ianao zany a dia lasa sanatria ohatrany hoe biby masika ao an-trano nefa ianao tokony mba mijery ny any anaty vilia amin'ny vahoakanao tokony mba mijery ny fiaina amin'ny vahoakanao tokony mba miaro ny vahoakanao ny sécurité anao zao le sécurité miaro an'le mpitondra le izy fa tsy miaro an'le vahoaka ao anatiny diso lalana mihitsy tsika amiko aloha le volonté politique ampandroso mihitsy ny tsy ao tena tsy ao a le izy ne tsy hoe sarotra tsika tsy hoe andeha ho any volana akory fa hanalaza ordira fotsiny dia maninona le izy rehefa misy propagande zay vao ataonao le curage zay vao tonga reny bulldozer reny zay vao amboarinao le lalana satria misy propagande ve zany hoe fa manana andreo vina mipetraka zany ianao tompoko amin'izay fanarenana n'Antananarivo raha ohatra ianao ka lasa magistrat de la ville le plus pauvre au monde raha anangana trano ianao tsy maintsy miainga avy any fondation mihitsy zany mba zavatra mateza no ataonao fa tsy lokolokoana fotsiny dia zay le atsoka hoe développement selfie lokoana ny trano dia lazaina fa vita amin'ny fampandrosoana zavatra tsisy dika mihitsy zany fa mivina ny tsika manana liaison historique amin'ireo bailleurs de fonds international indrindra fa ireo bailleurs traditionnel tsika tsy mitady zavatra hafa zany ny problème eto amintsika fa les solutions tsy eto zany tsy maintsy mangataka ny avy any ivelany tsika anampy amin'io raha tsy zany hoe bikabikany anao curage hoe ianao dia angady kely iny ampiasainao mila zavatra professionnel tsika rehefa tena anao sady tena vrai professionnel mihitsy ary mateza ary mba zavatra azo loaviny zay any arina any mba ho an'ny taranaka faramandimby ny any ny anaovako an'ity tsy ho anahy fa ho an'ireo vahoaka ireo mba ho amin'ny malagasy mba ahita an'izany malagasy mandroso zany mba ahita an'izany madagasikara mandroso zany tsisy mijanona eto mandrakizay zany hoe na mifahantrano ary tsy hijanona eto mandrakizay zay le izy ary défi mihitsy ny anahy hoe vitako ny ampandroso an'io zany hoe efa misy ve zany zay hoe mpiara-miasa mpamatsy vola avy any ivelany zay vona hiara-iasa amin'ny Andriamatotojo Ravalomanana raha tonga eo amin'izay toerany be ny tanàna izay ianao tena misy a ary efa tonga teto amiko daholo izy rehetrarehetra ary za koa tonga tany amin'ny ndresaka izahay amin'ny malangage diplomatique an'le izy dia tsy afaka teneniko aminareo fa tena betsaka amin'ny fanantenana tena betsaka fa amin'izao fotoana zao tsisy le confiance entre les bailleurs traditionnels sy ny fitondram-panjakana dia normal mihemitra daholo ny olona matahotra daholo ny olona eto amintsika koa le nivoana corruption lasa sport national mihitsy zay ny le problème eto amintsika dia zay nitenenako aminao hoe tsy hoe le asa ny sarotra fa le volonté mihitsy ny tsy ao e zay le izy inona zany le asa voalohany mety hoe ho tanterahana amin'izay hoe fiaraha-miasa zay infrastructure io loto satria io loto io raha vao tsy esorinao dia marary daholo tsika za zao nandeha nijery tary amin'le CSB2 iny engany eka mbola velona iny ankizy kely hitako iny satria tena efa marefo dia marefo izy eo amalezolezo kely mihitsy tena mampalahelo le malagasy rehefa tena hitanao a zany hoe nivoana pauvreté misy eto amintsika zany pauvre zany zao a moins de $2 à jour no tokony izy zay mesure internationale tsika zany zao sous le seuil de pauvreté moins de $1 à jour fa rehefa tena mandeha eny sur terrain eny ianao tena mbola ambaniny zany reny hitako reny a le mifandray tanàna tamiko reny tena mahantra le olona tena mahantra heverinao hoe raha ho an'izay fanarenana Antananarivo renivohitra zay mety anananao anatin'ny firy taona raha hoe tena anarina izay ambaranao zay hoe tena ao anatin'ny fahantrana lalintsika zao aloha aloha azava ny resaka za tsy hoe Jésus akory hitanao fa tena anao zay azoko atao rehetrarehetra ary amin'ny modely eto amin'ny firenentsika hoe azo ataonao miasa amin'ny fomba fiasa hafa sady mba ho norme internationale ny atsika ny eto zavatra tsisy norme ntsony zao zao na ny lisy mpifidianana ary tsy ho norme ntsony tsy zavatra norme ntsony eto samy manao zay tiany daholo le izy zay le izy mbola iverenantsika moa ny resaka politika izay lisy mpifidianana izay rehefa avy eo fa raha iverenana dia ny reny niteraka anao Ramatoa Lalao Ravalomanana dia efa nitantana ny commune Antananarivo renivohitra tao anatiny efa taona ihany koa raha hitondra Tojo Ravalomanana afaka herinandro maromaro vitsivitsy raha
tafapetraka eo amin'izay toerana mahabeny tanàna izay. Inona no heverinao hoe ampiavaka anao amin'ny fitantanana izay nataony Ramatoa Laura Valomanana tamin'izany fotoana nahabeny tanàna Antananarivo renivohitra zany amin'ny ankapobeny? Tao anatin'ny efataona izy no nitondra, ianao kosa hitondra ao anatin'ny 10 taona raha ohatra ka tafapetraka eto. Zao neny lalao Ravalomanana na lalao Rakotonindray no reny niteraka anahy ary nanalehibe anahy, nampianatra anahy ako an'izany hoe principe et valeur zany izy. Zay izy zany raha ataontsika amin'ny teny vahiny. Fa za Tojo Ravalomanana manana maizy anahy ary tsy mbola hitanareo ny kapasité tsisy hitovizany amin'ny lalao Ravalomanana mihitsy. Olona roa samihafa zay. Sady za ako ny traikefa zany hoe tany ivelany nianatra lehibe teto Madagasikara, za lehibe international monko. Zay le izy. Zany hoe hafa mihitsy ny fomba hitantanantsika ny tsy maintsy norme international io e. Zany hoe fanatotoloana fa mandeha be hitanareo ohatra ny fandrosin'ny teknôlôjia rehetrarehetra. Firenen-kafa rehefa tady andeha ho any amin'ny Mars, tsika eto mbola manala sordira ary tsy vita, manokatra tatatra ary tsy vita. Hitanareo zany hoe le volonté mihitsy le izy fa tsy le olombelona anao an'le asa. Tsy hoe le asany sarotra fa le volonté mihitsy ny tsy ao e. Zay foana le izy. Raha pitoziko amin'izay fanontaniana izay ihany koa tompoko tamin'ny fidinana ifotony rehetra izay nataonao dia hita niaraka taminao foana ihany koa ny filompanorona ny atokotiko Madagasikara marika Ravalomanana. Maro be no nivohiny amin'ny hoe raha ataontsika fiteny mahitsy ilay fitenin'ny olona andavanandro aminy dia hoe hitojo ihany no hidada ihany no hitojo rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny zany commune izany ny havalinao an'izay kosa tompoko raha ohatra ka hoe izay ny fijerin'ny olona azy. Mitovy le aneny teo ihany, marika Ravalomanana ny ray niteraka anahy ary nanalehibe anahy izy ary sorako manokana ho anazy mihitsy nafahana minokatra anahy izahay ankizy nahita an'izany hoe international zany zay lehibe tamina fampianarana international, fomba fisainana international, ho norme international mba manaraka ny toetrandro, manaraka ny teknôlôjia, manaraka ny rehetrarehetra. Ary izy manana ny expérience-ny. Fa zahako ny hitondra zao, eo foana izy mizara ny expérience fa misy traikefa vaovao koa etintsika. Tsika tanorana hoe manakatao koa e. Zay le izy sady le fotoana, le circonstance fa niova be daholo. Dia zao zany tsika tsy maintsy mieritreritra hoe ahoana ny tena zavatra ilain'ny olona amin'izao tsika miresaka zao, amin'izao vaninandro zao, miaraka amin'ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana zao. Zay le izy. Fa tsy resaka hoe dadany dia zanany dia mamany dia zanany. Faly ananana ny dada sy neny. Fa zay adalany toa andrainy mbola zavatra hafa koa no vitako. Zay ny teneniko aminareo. Manitikitika kely anaty fanontaniana ity satria isan'ny teneninao ihany koa rehefa eny ankanja eny hoe tsy misy liona niteraka saka kely zany. Inona ny afaka hitenenanao an'izay zany indrindra ho an'ireo mponina Antananarivo izay hifidy anao? Tena marina zany, tsisy liona miteraka saka kely zany. Tsy possible zany. Azonareo sady le izy ne tena fond le fanontanianao ne zany hoe za ve za poulain na marionnette. Ireo candidat rehetrarehetra reny poulain sy pouline daholo. Pouline moa fiteny pouliche. Zay le izy. Fa za candidat natolotry ny atokotiko Madagasikara. Za nitiko Madagasikara zany ka atoko manana maizy azy zany. Efa niohatra ny 20 taona mahery zany no nanao politika. Ary na isan'ny tena joro zany amin'ny hoe atoko mpanohatra. Ary tena manana maizy azy. Fa tsy zay atoko kely voaray ranorana ery dia tabataba ery hoe avita zavatra. Ny atokotiko Madagasikara efa nandalo sedra ary efa voazatoetra zany. Matoa izany natolony teo matoky izy zany fa tena hanao azy tsika. Zay le izy. Hita ihany koa amin'ilay fidinana ifotony ataonao marobe ireo olona izay manaraka anao. Eo ny fanontaniana hoe ireo olona izay manaraka ny Andriamatoa Tojo Ravalomanana ireo ve le olona anisan'le hoe aleo tsorina angamba manao hoe voakarama ve mahazo vola ve izy ireo sa manao ahoana satria sao dia manaraka ihany koa an'Andriamatoa marika Ravalomanana izay irainao. Zay mihitsy le izy, zay mihitsy zao le exemple an'le volonté politique. Matoa le olona manara-dianay tena manana an'le fanantenana izy amin'le hoe fanovana. Mba te hiova amin'ny fiainana andavanandro izy, mba te hivoaka ny trano ianao maraina dia tsy masisy le dalo eo aminao. Avy zao ny orana mba te hivoaka ny trano ianao dia tsy petsapetsa ao anaty rano. Zay le izy. Fa eto amintsika le izy lasa fietsaram-belatsia. Na le fanontaniana ary lasa fanontaniana akolaka.
fa satria zay mihitsy no fototra sy modely mipetraka eto amintsika ary any no tenenako anao hoe raha ohatra ianao ka tena hitondra fampandrosoana zany fampandrosoana voalohany zany dia miaingana tsainao zany ato zany manomboka voalohany fomba fisainana zany ny eto amintsika zay ray miainga eo olona tsy mahafantatra anahy akory ary dia manaratsy anahy olona tsy fantatra akory le zany ary ngamo izy nafantatra anahy fa dia faly ny fanaratsy fotsiny satria zay ny fomba fanao eto amin'le politika tokony hovaina ny fomba fanao politika eto amintsika mba misy principe an'le izy mba misy valeur an'le izy mba misy éthique an'le izy fa tsy tonga dia zay mandray micro dia mitabataba ery daholo zay le izy sady betsaka amin'le mpanao politika ary ne tsy nianatra akory nambaranao teo hoe anariny ianao ary ambaranao foana ihany koa tamin'ireo fitetezana n'Antananarivo renivohitra rehetra izay notanterahanao tao anatin'izay fampelezan-kevitra izay no hoe anarina n'Antananarivo renivohitra amerina indray ny asina Antananarivo renivohitra efa nambaranao teo hoe hiara-iasa amin'ireo mpamatsy vola ianao fa manahoana ny any amin'ny lafiny teti-bola amin'ny ankapobeny tantananao any Antananarivo hita mantsy amin'izao fotoan'izao ny mahambany ny tahany fampidira-ketra ny mponina ho any Antananarivo renivohitra tompoko jerenao amin'izany fotsiny le mponina rehefa tena sahirana ho ahy le mponina rehefa tena ao ambanin'ny seuil de pauvreté moins de $1 à jour dia mbola le majinika ihany ny mporetina eto amintsika fa satria le fitondram-panjakana tsy mahay minegosy sady tsy te hinegosy amin'ireo mpamatsy vola traditionnel zay ny le izy ary ny antony mahatonga an'izay zavatra zay satria tsy tiany zareo le condition apetraka mba hahafahanao mahazo an'le famatsiny satria ny atsika ny eto amintsika ny manahirany sady mampalahelo fa tsy afaka nytoy ohatr'izao foana le izy mijaly le vahoaka le mpitondra migalabrona be ry le vahoaka tena miady amin'ny fiainana zara fa velona zany fiainana zany ny tokony mba mahafinaritra fa ny atsika amin'ny fiainana tena hoe mafiady tena ady le izy ary tena mafy ary amin'ity amin'izao voninandro krismasy zao dia mba maniry aka maniry hoe mba hanana fanantenana amin'ny vahoaka an'Antananarivo fa mba tsy ho krizy mafy foana le krismasy fa mba tena vrai de vrai krismasy zay le izy zany hoe mety hisy fikitihana avy any amin'ny lafiny ara-ketra mety fanamaivana ho an'ireo mponina izay ambaranao efa tena hiezaka ny négocie tsika zay ny le izy mibazany zavatra rehetrarehetra ny négociation daholo rehefa tena présentenao eo le izy miaraka amin'ny drafitra tena izy miaraka amin'ny transparence tena izy dia manampy anao daholo ireo mpamatsy vola aza diny fa 900 ny vola miodina eto Madagasikara ny avy any ivelany daholo dia manino reto vahoaka mahantra reto indray no mbola mporetinao amin'le hetra sady zao ny raha ohatra ianao ka mandoa hetra dikan'izany hetra zany mba garantisen'ny fanjakana ane zany ny sécurité mba mirehitra ane zany ny jiro mba mirehitra koa ne zany ny mba mandeha koa ny rano zay le izy fa raha alainao le rehetra nefa tsisy ataonao zany ny insécurité miparitaka ery le infrastructure potika daholo développement anao atao lokoloko fotsiny dia samiala mampalahelo ne zany zay le atao amintsika eto zao miaino an'Andriamatoto Ravalomanana tao anatin'izay fotoan'izay dia miresaka foana le mpamatsy vola avy any ivelany anao ahoana zany ny fiarahamiasanao amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny hoe fanarenana Antananarivo izay sy ny fampandrosoana Antananarivo zay zao le izy tsy maintsy misy volonté politique ao miteny foana ny isika rehetrarehetra za aloha tsy niombon-kevitra amin'izay hoe tsy maintsy olona mitovy loko politika amin'ny mpitondra le izy nga tsy nitovy loko politika tamin'le mpitondra le nitondra teo fa jerety izy vome loza tena loza ny infrastructure eto Antananarivo simba daholo za zao mba nahita madama anankiray tary Ambohipo dia mba nanontaniako izy inona mba fanrinao ninona zay irinao mba tenenao anahy toilette publique amin'ny angatany ontsa ny fonao rehefa tena mahita an'izany ianao raha ho any Antananarivo renivohitra iverintsika any amin'ny lafiny hoe fandaminana amin'ny ankapobeny nidina teny ifotony teny ianao dia hitanao ny zava-misy mikorontana ny tanàna ny mpivarotra ny parking raha resaka mikasika ny mpivarotra fotsiny manahoana ny ataontsika hoe politika ho ampiarinao na ny fandaminana an'ireo mpivarotra ireo raha ny fionanao tamin'ireo mpivarotra ihany koa teny amin'ny fidinana ifotony nataonao teny resy lahatra ve izy ireo ny amin'izany hoe hifidy any candidat Tojo Ravalomanana izany ny azoko atao voalohany aloha zany tena teneniko anareo dia hiezaka arak'izay azoko atao sy ireo mpiara-miasa amiko rehetra anamaivana ny fahorian'ny vahoaka amin'izao fotoana izao tena ory le vahoaka
varotra eny amoron-dalana izy marina hoe tsy azo atao zany raha ny tena izy fa nefa tena tsy misy fidirana mihitsy izy akoatrany io tena io mihitsy ny ao anaty filaniny raha isoronao izy zany manana alternative hafa ary ve zany ianao mba proposena aminazy hoe ty ary zany zao le mba fidiram-bolanao indrindra fa amin'izao atkatoko ny fety zao zany hoe tsy maintsy dinihana mihitsy miaraka amin'ny teknisianina miaraka amin'ny solotena mpivarotra hoe ahoana ny anatsaranana io ary tsy maintsy hovaina en dur reo zavatra reo de mba lasa permanent le izy satria zay foana mampirehitra an'io le izy trano azo de le izy tsisy infrastructure mihitsy nefa ty mba reny vohatra ihany zay ne teneniko anao hoe capitale de la ville hoa le plus pauvre monde zay ty de tsy maintsy eritreretitsika zany le pauvreté foana zany lo my priorité hoe ahoana mba mety na tsy voavahanao ary le izy ne satria be ny tanàna limité ihany ny pouvoir ananany zay le izy sady ny atsika mbola rattaché amin'ny gouvernement central eo zany zao mbola hita indray zany zao hoe inona ny tranga eo fa tokony mihoatra an'izany ny fijeritsika tokony oka zay le ady la politique 10 taona lasany zay mba nisy zany hoe Madagasikara nandroso zany nisy zany hoe firenena malagasy mba fiera malagasy tam'le izy mba nisy zany hoe croissance économique à 2 chiffres zany nisy ne zany zao tsisy tsony zany sady tsy any mihitsy ny lalantsika am'izao zay le izy tsika diso lalana tanteraka mihitsy raha somary sikotra kely any hoe resaka tsena zany mivarotra eto Antananarivo renivohitra tsina ataontsika hoe ao anatin'ireo hoe mpifidy ihany koa zay hoe andrisy lahatra ny mpifidy moa zany satria tsika ao anatin'ny fifidianana zao fampelesakevitra zao manoa de zay fandresen-dahatra ny mpifidy zay raha Andriamatoa Toja Ravalomanana lalana fahaefatra ao anatin'ny bileta tokana ny fifidiana ben'ny tanàna eto Antananarivo nitonga eo amin'izay toerany ben'ny tanàna zay ahoana zany ny fomba andaminanao an'ireo mpivarotra zay ataontsika hoe miparitaka eraky ny lalana lasa feno mpivarotra le fomba hoentinao mihitsy ao anatin'izay hitanao za koa mba mpivarotra fantatra mihitsy ny tontolo mivarotra ary fantatra ny etaetandry zareo reo ary mivarotra zany mba anisany hoe ekonomia amin'ny malagasy fa lazaiko aminao fa 80% ny ekonomia amin'ny malagasy koa ne de teratany vahiny no mitantana anazy tsy maintsy arovako mpandraraha malagasy adidiko zany ary anao zay azoko atao rehetrarehetra izarana ny traikefa mba hampandroso ny tsena eto amintsika ary mba hafinaritra ny tsena eto amintsika ary nary zareo koa ary ne mandeha miasa isan'andro raha mba miditra amina tsena mahafinaritra ny ianao de mba faly koa na ianao petsena ary tsy maintsy ataontsika zany ary zay ho any teneniko tsy valivaliana oatra zao zany fa zavatra tena dinihana mihitsy zany de asiana fandaminana de asiana tsy maintsy mifampiraharaha zay le izy satria raha esorinao izy zany de ahoana ny tokantranony raha avelanao izy ndray izy de ahoana leo embouteillage reo de ahoana ndray mpandeha tongotra tsy maintsy dinihana tsara le izy ary zavatra mateza le solution proposé tsika ary eken'ny rehetra fa tsy hoe anao jadona koa hoe tonga de tonga any ianao de andeha androka le olo eo izy rehefa mampalahelo zay le izy ny tena ianao hoe tsy jadona ny fitondrana fanovana nefa hita hoe mafimafy ihany raha ho an'Antananarivo renivohitra satria tena efa latsaka ambany de ambany ny tany fahantrana araka ny nambaranao teo raha ataoko mahitsy be ny resaka de ny hoe sa andray fanapahan-kevitra ve amin'izay fandaminana izay Toja Ravalomanana raha tonga eo amin'ny fitantanana raha eo amin'izay lafiny tsena sy mpivarotra izay no resantsika sao sanatria manao populisme hoy ny fitenin'ny andavanandro amin'izao fotoana izao zay efa nisy nanao an'izany teo hatramin'izay hoe akana ny fonon'ireo mpivarotra sy mpifidy fa rehefa avy eo mandeha gaboraraka ihany ny fandaminana na hoe mila jadona ve ho tonga amin'izay ve ianao raha izay ny ilain'ny fandaminana to zao aloha teneniko anao za tena sa matoa ny latsaka candidat ohatran'izao tena sahako le izy ary tena hitondra an'izany fanovana tena izy mihitsy ary zao tsy maintsy zay mahasoa ny firenentsika ny atao fa tsy zay mampalifalifaly an'le olona ao anatiny fotsiny le mpivarotra koa ne mety misy etaetany le izy fa tsy maintsy mba asiana aux normes koa le izy indrindra fa reo fivarotana reo ne fivarotana sakafo mibetsaka ao anatiny de tsy maintsy mba jerevana ihany koa ny kalitao an'le sakafo satria raha tsy zany marary daholo reo vahoaka reo raha miditra ao an-tsenany zao ianao za zao vao tany amin'ny tsenany nosy be omaly le côté hygiène an'le izy aloha tsy ao loatra zay le izy ka zay teneninao zay hoe sa ve za sady sa
mametraka an'le izy honora maraka ny tokony ho izy, zay mahasoa ny vahoaka atsika ny atao, zay mahatsara ny tanàna atsika ny atao, zay ampandroso atsika ny atao, zay ny tanjony. Eo amin'le nenandray eo amin'le fifamoivozana tafiditra ao anatin'ity vinanao ity moa sady mamaky an'le izay nefa natsarana ny fifamoivozana tena ao anatin'le volana desambra tsika izao tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'ity fitohanan'ny fifamoivozana ity nareo koa nandeha teny Ankianjatena nandritra 20 andro nahita fa tsy atao hoe nareo moa zany niteraka fitohanana koa tao anatin'izay satria ao anatin'le fampelezan-kevitra tsika fa ho anao ty viny ity afaka hazavaina ve mety manao ahoana izay hoe fanatsarana ny fifamoivozana hoentin'ny kandidat Tojo Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra izay. Voalohany indrindra aloha ao anatin'io raha vao resaka fifamoivozana dia tsy maintsy amboarinao ny lavaka. Le lavaka ne ngeza be. Dia rehefa milatsa koa le tomobile indrindra fa amin'izao fotoana ny orana izao dia io le izy dia iny dia mitohana daholo rehetrarehetra. Raha ohatra ka vita tsara ny lalana, mandeha tsara ny kanalina rehetrarehetra dia efa mety tsara be io fifamoivozana io e. Sady ankoatran'izay koa misy koa ireo polisy miara-miasa amintsika manampy ao anatin'ny circulation. Zay le izy. Eto amintsika samy malala fa tsisy feu de stop. Mena jiro ary moa zany tsy mandeha ko ahoana moa mbola nampianao feu de stop eto indray. Jiro tsy mandeha ny rano ihany koa olana ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra amin'ny ankapobeny nandeha teny Ankianjatena ianao tao anatin'izay 20 andro ny fampelezan-kevitra izay nahita ireny bidon jaune be dia be teny amin'ny pompe ireny ny olona milahatra rano misy tsy mahazo mandritra ny tontolo ny andro ny alina vao manaroatra maka rano iaina ny mponina Antananarivo renivohitra izany raha ianao ny tonga eo amin'ny fitantanana ny Antananarivo renivohitra tompoko marina fa hoe voafehy ihany hoe ianao voafetra ny pouvoirany ny ben'ny tanàna zany fa manana ve ianao ataontsika hoe tetikasa na viana foezaka ihany koa sy lavitrezaka hanamavanana an'izay olan'ny mponina Antananarivo renivohitra amin'ny resaka rano fisotro madio izay. Tsy maintsy ataontsika daholo izay hanatsarana ny fiainan'ny andavanandro ny vahoakana Antananarivo na ao anatin'ny responsabilité amin'ny ben'ny tanàna zany na tsy maintsy ataontsika izay rehetrarehetra azo atao rehetrarehetra mihitsy. Ka izay averiko aminareo foana ihany le izy. Tsy maintsy miresaka amin'ny bailleur tsika satria tsy manam-bola ireo novenany infrastructure kory ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Zay ne le izy, zay foana le problème mety dia lasa mifanilika eo fotsiny. Ohatran'ny antsika ne zany zao ny zordirana Antananarivo ne ny ministeran'ny rano no mitantana anazy. Aiza ny mahalojika amin'izany. Zay le izy. Ka tsy be da be le fanovana tsy maintsy atao eto amintsika tena betsaka fa mino fa manana fanantenantsika fa mba misy zany fanovana zany ary mba iaina amin'ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany ny malagasy rehetrarehetra. Isan'ny tena tenenin'Andriamatoa Tojo Ravalomanana ihany koa eny am-pidinana Kianja eny le hoe ny tanora resahanao na ny tsy fisiana asa aza ny zava-misy nefa hita ambaranao hoe iainana ankehitriny ny ataoko amin'ny teny vahiny hoe ny situation izay misy eto Antananarivo renivohitra mety anao ahoana koa izay paikadinao izay ho an'ireo tanora ireo. Mampalahelo ny tanora eto amintsika, tena mampalahelo. Zaraiko anankiroa ngamba ny amaliko an'izay fanontanianao izay. Ny anankiray le tanora hitako tery ambadika Katso tery, ankizy nianatra, ny sasany misy bac plus 2 fa tena tsy anasa izy. Nefa fa tena nianatra mihitsy izy ary teny dia efa nisy ny teny solo tena mpianatra no ny teny tamiko. Fa mampalahelo ny eto aminay izy fa nareo mpianatra any amin'ny universitaire bac plus 2 misy lasa mpanendaka. Zay mivaliny anankiray. Le valiny anankiray fandroany 2 andro lasa zay dia nakery amin'ny teteza amin'ny Bekiraro tery dia teo amin'ny manaraka ny lakandrano iny tanora fotsiny mitaingina tamboho ao. Dia mba nanontany hoe inona ho any asan'zareo ireo. Io zareo hoe mpanamboatra. Dia tsy azoko inona le mpanamboatra tamin'ny voalohany, aika mpamaky trano mihitsy le izy. Tena diso lalana tanteraka. Ny tanora eto amintsika sady very izy. Nefa izy manana an'le heriny fahatanyrany fa very izy tsy tantsony hoe iza mba modely azo jerevana. Zay ray koa manao rehetrarehetra le lehibe eto amintsika koa vao me manao ny ataony, vao me manome modely ratsy. Ka tsy maintsy ataontsika izay hikarakarana an'ireo tanora ireo, ampianarintsika izy. Ny commune urbaine n'Antananarivo dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny université rehetrarehetra satria avaniny tanora miainga ary tsy maintsy misy zany fiaraha-miasa zany.
ary zany no anisan'ny zava-baovao anisan'ny tena hoentintsika ho apetrakintsika daholo le izy sady zay ny ho ale resahako le tena fampandrosonany mba aoka izay ho ale ady la politika satria hitanareo izy zao 12 taona lasa zay lasa nisy mifanonganam-panjakana no ny antony hoe promesy le hoe mba ho tsara amin'ny fiainana ho mora amin'ny vary mora menaka aiza izy ary amin'izao zao zany zao tsika refera daholo tamin'izany efa nisy zany hoe Madagascar action plan zany ary naproven'ny bailleur de fonds plus de 5 milliards de dollars amin'ny budget azy Madagascar ary ny vision zareo tao anatin'le izy hoe ao anatin'ny 12 taona androso daholo ny malagasy rehetra izy ray manontolo tamin'izany tsika teo amin'ny 25 millions de population teo nitranga le fanonganam-panjakana zao tsisy zao zany zao tsika 12 taona après arefera départ à zéro ndray départ à zéro mihitsy mba tsy tenenako hoe départ à moins mialoha nidirantsika tanteraka amin'izay lafin'ny politika izay satria efa naverimberinao foana teo ny mahakasika ny hoe tsy fotoana ny ady la politika zao misy mpiasa hatrany amin'ny 4 mahery ny eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana zao izay ianao no tompon'andraikitra voalohany amin'izy ireo raha tafapetraka eo amin'izany toerana mahabe ny tanàna izany ianao tompoko nanana olana foana hatramin'izay ny fitantanana ny mpiasa teo anivon'ny commune na ny amin'ny lafin'ny fandoavana ny karama fotsiny ara no resahantsika tsy lazaina intsony moa rehefa akaiky vanim-potoana ny fety toy izao hatrehantsika izao manambady amanjanaka avokoa ireo mpiasa eo anivon'ny commune ireo manahoana ny ho fitantananao an'izany mpiasan'ny commune izany sy ny fijerenao manokana azy ireo raha toa ka tafapetraka eo amin'ny fitantanana ny Antananarivo renivohitra ianao zany eny atao hoe bonne gouvernance tsisy zany le bonne gouvernance tsy mahay mitatana zany le izy fitondram-panjakana ratsy tatana zay ny dikan'izany matoa ianao tsy maloha karama mpiasa tsy manambola ianao zany na lasany amin'ny zavatra hafa koa le vola mety teo ihany fa ny lala mihitsy ny lasany amin'ny zavatra hafa zay ny tenenako anao le volonté politique ho any tena fototry problème ray manontolo io sady le volonté mba tena hitondra an'izany fanovany zany zany tena hoe hitondra an'izany fampandrosony zany zay le izy matoa ianao miteny an'izany rehetrarehetra zany tsy fahaiza mitatana tsotro zao zany ny atao hoe bad management tena zay farak'izay tena spécialité ako zany ary ny nanako tany an-dakilasy mihitsy le an-dakilasy le tany Harvard ny fanontaniana manitikitika mbola toy ihan'izay ihany mety anao ahoana nefa ny tena fifandraisanao amin'ireo mpiasa ireo satria be dia be izy ireo ny teneny manoto eo le hoe 4 latsaka nisan'ny zareo rehefa tonga ao anatin'io commune Antananarivo renivohitra io ve andre matototsy Ravalomanana mety hoe ho mpandroaka mpiasa rehefa tonga ao satria be dia be le mpiasa zany resahantsika zany androaka ve sa anatsara ny efa eo ve sa apiditra indray koa arak'izay everinao hoe reto ny tena akaiky mpiara-miasa amiko dia ampidiriko ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra hitanao zay foana le izy tonga ao zany ianao dia horoahana indray dia ohatr'izay ihany koa ny tenen'le tsena rehefa tonga ao zany ianao dia horoahana indray zay raha ohatra ianao ka tena leader tena izy dia omenao tanana izy dia taritinao any amin'ny lalana tokony ho alehany zay ny tena tokony ataontsika tsy hoe mifampidirana na mifandroahana fa ampianarina aloha le hita eo dia hitanao ny volontéany hitanao koa ny capacitéany jerevanao izy raha manana an'le capacité d'absorption le izy ary hitanao amin'izay koa izy mifanaraka tsara olona manana an'le calibre an'le asa ve le eo amin'le poste sa arak'le mpiasam-panjakana mantsy amin'izay fa io mipalitaoany fa izy tsy eo mihitsy satria feny koa ny eo amin'ny fitondram-panjakana feno an'le mpiasa fantôme zay le izy Ie, te hiverina kely alohan'ny hidirantsika eo anatin'ilay tontolo politika manoa eo amin'ilay vinty ihany manitikitika anay fa ny tenenao teo moa hoe nisy an'ilay zazakely hitanao engane mba ho salama tsara ilay zaza hitanao tany amin'ny CSB tany isan'ny tafitra tao anatin'ilay vina izay hoentina andre matotoja Ravalomanana io hoe apiato aloha ny fandoavana vola amin'ny resaka tontolon'ny fahasalamana eny amin'ny CSB manao ahoana izay vina hoentinao izay eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay araka ny teneniko anao teo aloha tamin'izany andro zany efa nisy ho amin'ny fanamavanana ny indrindra fa tao anatin'ny fahasalamana raha fahasalamana ny anontanianao anay efa nisy ne zany hoe ny taux de mortalité infantile teto amintsika zany tena fa nilatsaka fa zao le izy ne tsika Madagasikara ne zao mandeha rery satria tsisy matoky amin'ny Madagasikara ntsony ny infrastructure eto amintsika tsy mifavoriser développement mihitsy
na ny olona miasa any amin'ny secteur privé ary ny mitaraina daholo amin'izao fotoana izao hoe tsaratsara kokoa miasa any ambany latabatra toy izay eo ambony latabatra satria injeha amin'ny fanjakana foana ianao raha vao mba metimety ny ianao dia injeha na raha tsy mitovy aminazy ianao dia injeha ahoana ny fomba hitondrana fampandrosoana amin'izany dia eo amin'ilay hoe fampitaovana andreo CSB nanahoana zany raha ataontsika hoe tao anatin'ny 20 andro ianao na dia nidina nanao fampelezan-kevitra nahita an'izay ataontsika hoe nanao constat ihany koa teny anivony ireny toeram-pahasalamana ireny ambaranao ao ilay fampitaovana tena mampalahelo ilay tao amintsika ilaina zany hoe besoin zany hoe ny filana fototra ilain'ireo ataontsika hoe toeram-pitsaboana izay eny anivony tena fiarahamonina mihitsy izay ma CSB azy eritreretinao fotsiny sisiny arrondissement anakelina ilay arrondissement fa nakefatra nisan'ny CSP2 tena tsy ampy mihitsy zany tena farak'izay tsy ampy zay le izy tsika koa lany andro mitifitra zavatra ngezabe hôpitaly ngezabe manara-penitra tsy any ny ilain'ny vahoaka nen'ilay vahoaka le tena akaiky aminazy mihitsy zay le izy majorité le 80% le population tena sahirany CSP2 ny tena akaiky indrindra aminazy io zavatra mba akaiky an'le fokotany tena midina ny fotony mihitsy ianao ary raha ohatra ianao ka tena hitondra le développement tsy maintsy le base mihitsy aloha ny ataonao zay le izy zay vao entina miakatra fa tsy atao kirendrarendra fotsiny le izy hoe trano be ny atsanganao eo dia hoe inona le izy trano be tsisy dokotera akory tsisy fampitaovana akory le izy dia hany ka na mpamatsy vola reo lasa miemotra satria tsy mifanaraka amin'le besoin amponinao anatiny ny zavatra hoentin'le fitondram-panjakana tsy mitovy le izy zay le hoe midisconnect le zavatra tsy lasa ohatrany hoe karazany misalovana ihany ve zay andraikitra izay hoe misalovana ny anjara asa ohatra eo anivony ministeran'ny fahasalamana sy ny CSP2 leo anatin'ny mairie ao anatin'ny rôle be ny tanàna ny CSP2 dia mino fa raha ohatra ka anatsara amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiaina tokantrano ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo nahasalamana zany kinona ny tokony ho problème amin'izany zay ny hoa le problème eto amintsika ary mbola averika eo zao dia efa tsapatsapanao sahady le volonté politique hoe lasa isy conflit le izy satria mitsabo olona le olona sasany avery nefa tsy mitovy couleur politique amin'ireny izay indrindra no hidirako dia mondra amin'ny lafiny politika ambeteninao foana raha tato anatin'ny fandaharana fotsiny ara dia naverimberinao teo foana ny hoe okizay ilay ady la politika tsy fotoana ny ady la politika intsony izao anahoana kory sary hitozy ravalomanana raha ho be ny tanàna Antananarivo renivohitra any amin'ny lafiny politika politisianina satria tsy azo lavina fa toerana misy akony be ary misy dikany be any amin'ny lafiny politika toerana politika mihitsy raha izay no ilazana azy ny mahabe ny tanàna na ny Antananarivo renivohitra Madagasikara zany ary izay moa no tena hita hoe ohatrany hiadivana hitondrana na Antananarivo renivohitra satria misy tanjona amin'ny ankapobeny ao ambadika ao any amin'ny lafiny politika anahoana hitozy ravalomanana sy ny politika politisianina raha lany be ny tanàna izy zao aloha ny tena resahako anao za koa technicienne de formation zany any amin'ny lafiny teknika ny tena dinihako anazy marina fa ao anatin'ny atoko politika fa zahako personnellement technicienne ary Antananarivo zany zao ny devoirako adidiko andraikitrako dia ampiasaiko daholo ny traikefako rehetrarehetra ahafahana manarina ny Antananarivo matony izy zany areniny potika izy zany ary potika indray izy io nefa niarina ihany zao izy mitsingidina indray mampalahelo mihitsy zay ny teneniko anao hoe amin'ny lafiny teknika ny hijerevantsika anazy raha ohatra zao mijery kanal tsetsina teknika na hijerevako an'izany fa tsy politika tsy hijery hoe quartier an'izy ty dia tsy amboariko io satria mety hoe boribory-tanina député hafa ny eo amin'iny dia tsy amboarinao zany le borne fontaine satria loko hafa le any amin'le boribory-tany satria zay ny no mitranga eto amintsika eto nisy borne fontaine tokony namboarina dia tsy navela le anankiray satria tsy mitovy politika le mpitondra eo mampalahelo ne zany nefa aveo le olona matsaky eo zany hoe ina ny avaliny hitozy ravalomanana amin'ireo hevitra misy mivoy ny amin'ny hoe mety mikendrikendry ny andimby any filoha teo aloha marika ravalomanana any amin'ny fitantanana any Madagasikara ho filoham-pirenena hitozy ravalomanana raha toka tafiakatra eo amin'ny mahabe ny tanàna Antananarivo renivohitra satria izay ihany koa no narahana teo aloha Antananarivo renivohitra aloha ny resahantsika
dia miconcentré etontsika satria efa tena katastrofe ny situation ao ivelany eo vao mivoaka etsy ianao tsisy raha metatra eto dia fahantrana ny hitanao naiza le anao eto Antananarivo vao mivoaka ianao dia fahantrana ny hitanao eo ka aloha amboaritsika ity sady izay ny ataontsika dia tena vitantsika mihitsy le izy ary ataontsika araka ny tokony ho izy hitantsika indray izay aneriana any averika eo hoe mety manana ambition ihany ve nefa hoe ho lasa filoham-pirenena izany toja Ravalomanana izany zao aloha ny apetrako aminareo tena potika amin'ny firenentsika amin'izao tamin'izany dia efa mivoizina hoe tanora nitondra aika tanora maditra le izy ary zao mba tena te hitondra mihitsy hoe tanora avy aty arivo merina avy ato Antananarivo no hitondrana Antananarivo zay le izy ary le fahatanirany zay mba endry mba tena mpitondra endry ianao mba mpitondra endry zany mpitondra matahotra an'Andriamanitra zany fa tsy araka le niteneniko teny am-pendohana hoe le olona tonga manao politika dia efa lasa eo izy dia lasa ratsy fanahy ny atao amintsika ny politisianina ratsy fanahy ary za tena mahasamy teny anao an'izany satria zany divan'ireo politisianireo na mpijalia mihitsy ary eniko zany hoe fifankalahana avy any mpitondra sy ny vahoaka ao anatin'izany mampalahelo ne zany mety efa nantanytsika teny aloha ihany ary mifandray amin'izay lafin'izay fa iverena kely diamontra any amin'le resaka hoe fiarah-miasa amin'ny mpitondra fanjakana ifantoka amin'ny Antananarivo renivohitra ianao fa raha tonga eo amin'ny fitantanana Antananarivo renivohitra nefa ianao ka misy fiteniny mahazatra izay ny amin'ny hoe kaparanjo izany hoe rehefa tsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ianao dia voasakatsakana ohatra amin'ny lafiny fampandrosoana izay tianao apetraka ho Antananarivo renivohitra manao ahoana ny mety hiatrehanao an'izay raha tonga eo fitantanana ianao araka ny teneniko anao teo koleran'le mpitondra fanjakana ne nitondra Antananarivo nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra zay dia jerety ity izy mampalahelo ka na isamizy ary ne zany jereo ihany le izy jereo le résultat azonao tsy zavatra tena tsotra be ne zany dia zay koa le tenena tsisy volonté politika hitondra any amin'le fampandrosoana mihitsy zany fa dia hovaina loko politika daholo ty zany ty kravaty ty zany no mitondra azy zay ve zany dia zay ve zany natonga an'ireo fahantrana be tao amintsika ireo na izany zany tena miassume tena responsable n'io fahantrana io ary fantatra inona ny natonga n'io fahantrana lalina be mipakatra any amin'ny taolana io fa vonona hitenir tête an'ireo mpitondra ny amin'ny ankapobeny tozy Ravalomanana tenir tête zany ngamba somary miagresse an'zareo satria ne za mino fa izy koa mijery an'izao émission zao fa le izy hoe ninona azontsika atao malagasy sady samy malagasy tojo Ravalomanana tsy hiady amin'ny malagasy fa hiady amin'ny fahantrana zay le izy ary manana traikefa international afaka hoetiko eto amin'ny fireneko afahako hitondra an'izany firenena zany ho any amin'ny tsaratsara kokoa mba eritrereto ny zanakao dia eritreretinao ve hoe ny zanakao mbola hiainan'io fahantrana io indray mampalahelo ne zany na afaka baka ary izy zany dia hitady aso eo amin'io fahantrana io indray tsisy avenir mihitsy ne zany eto amintsika fa araka ny lazaiko aminao tsisy mandrakizay mijanona eto zany na amin'ny fahantrana ary tsy mandrakizay ary ijorotsika anova an'izany ary tena tanora ny anova le izy ary tanora endry zanako ny fiangonana ny hitondra an'izany ary kristianina enjy ary samy tsangana fa tena kristianina ny hitondra n'ity firenena ity zay le izy efa foy sisany fotoanantsika ao anatin'ny nambaran-tany amin'ny voalohany moa hoe fotoanany fampielezan-kevitra tsika izao raha pitso fa 7 volana desambra no mifarana izay fampielezan-kevitra izay fotoana ihany koa zao omenana Andriamatoa toja Ravalomanana ahafahana manentana andreo mpifidy anao sy ny mponina Antananarivo ary zao eto amintsika dia tanora ny mponina eto indrindra moa zany fa eto Antananarivo ny resahantsika zany tanora zany ataontsika hoe 20 taona ka hatrany amin'ny 5 taona tsy tonga mifidy tsondry zareo satria tsisy tsony le confiance amin'le mponina sy le mpitondra hoe zay tonga ao mitovy foana tsy mampiova ny fiainanay akory na iza tonga ao diso ianao tokony mitsangana ianao ary tena mandray andraikitra ray soatanana no avinao aiza velamena ny dadanao sy mamanao tsony zany taona resahako zany ary mbola betsaka no mipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny le malagasy na dia nanambady aman-janaka ary izy mbola ao amin'ny ray aman-dreniny ihany izy mipetraka zay le izy ka ray soatanana no avinao tongava mifidy marina raha ohatra ianao ka tsy fidy dia mbola velo ohatr'izao indray io zany dia tsy hiova mihitsy zany io dia ahoana mbola hiaina 20 taona amin'ny fahantrana ohatr'izao indray tsika zay ve zany le izy dia avy eo ianao imenimenina fotsiny aza menimenina ray soatanana no avinao tsangana mandehana mifidy
be da be ny ankizy hitako a fosy izy mantsana ankizy resahako zany 5 taona fa tsy mbola mifidony izy na indray mandeha ary dia hoy izy hoe mampalahelo zay le izy kanefa le izy a le infrastructure teto amintsika mihitsy nanao an'izay raha ny tokony izy ny CENI zao tokony manentana ny olona mifidy manao éducation électorale fa tsy manao ry zareo zany be ny tanàna zany ny taux de participation tamin'ny farany 27% zay zany le izy dia ianao zany mirepresentant 27% en population anao normal tsika mahantra velo loatra zao sady zany fanovany zany miainga amintsika tsirairay avy zao izao sy ianao tsy za rery neny ianao an'io ary tsy ianao rery koa fa raha miaraka isika dia vitantsika mitondra an'izany fampandrosoana zany ho vitantsika ny tondra an'izany fanovany zany ary mba tena ho avy zany mazavy zany ary araka ny lazaiko teo mba tsy ho krizy mafy tsony fa mba tena krismasy ary tena mba ho faly ny vahoaka ary mba hoe fiainana mahafinaritra mba mandeha metsena ianao faly ianao mandeha metsena tsy petsapetsa ny tongotra ao mahafinaritra reo tsena afaka miady varitra ianao tsy matahotra koa reo mpivarotra zay ny le izy eny ary farana ny fotoanantsika voafetra ihany moa anatin'izay fa na izanona tsy izany ngamba manome antsika fotoana kely ianao na dia 2 minitra fotsiny ara ny tanana andreo mpifidy anao ary amin'izao fividiana be ny tanana izao tena tsotra nyresahako amintsika rehetrarehetra tongava mifidy raha iso tanana no avinao indrindra fa itsika tanora ary matokisa ny mpitondra anao matokisa ny tojo rahavalomananao fa tsy amitakanao zany mihitsy zay le izy zay ngamany azoko tenenina anareo misaotra anao ary ny vahiny tato anatin'izao fandarana manokana izao isaorana ihany koa manao Arivonarivo mpanao gazety ao amin'ny TV Record izay niaraka taminay tamin'ny ity alina ity dia misaotra antsika rehetra tana tokantrano nanaraka hatramin'ny farany izany dia mametraka ny mandra-piona ary tompo lasy tompo vavy velomatopoka tojo ihany no fidiana raha valomanana ny antsika